Mbola hijanona trano eo anatin'izay fankalazana ny fetim-pirenena izay isika araka ny nambara teo moa dia isany anatrika n'izay fetim-pirenena izay fankalazana fetim-pirenena izay ny maso vahiny miasa sy monina eto amintsika anisany nanatrika izany ary ny ambasador vaovao ny Algérie izay manana ny ambalana ofo mikasika indrindra ny lanonana izay nitanterahana tamin'ity androany ity. Volera vao fitsira Kotarsan. Samba no nanatrika amin'ny fetim-pirenena malagasy Bafdal Mokadem, ambasador vaovao ny Algérie mahasasomony eto Madagasikara. Nambara fa betsaka nanaitra azy tao anatin'ny lanonam-pankalazana fa 4-20 taona nahazoana ny fahaleovantena. Voalohany amin'izany ny matso izay nataon'ny tafika malagasy sy ny fientanam-pon'ny vahoaka malagasy tao amin'ny kianjabeny Mahamasina. Nahafantarany ihany koa ny zavakanto malagasy ny androandroany teny amin'ny lapany avoloha. Andro mahafinaritra ny androany ary antenaina ho toy izany hatrany eto Madagasikara ary mba hiaina ao anaty fiadanana hatrany ny malagasy. Très beau défilé militaire et sincèrement je suis agréablement surpris de la chaleur, de l'effervescence populaire ce matin au stade. Et là, maintenant, avec ce folklore local qui a égayé l'après-midi, vraiment, ça a été une très très belle journée. Je souhaite que tous les jours soient comme ça pour Madagascar, que ce soit toujours très beau et que tout le monde soit content et heureux comme aujourd'hui. Mikasika ny fiaraha-miasan'ny Algérie sy Madagasikara dia laza ny fahavononany anamafy izany Bafdal Mokadem, ambasador nyity firenena ity. Ary anisan'ny dingana tanterahana tao aorian'ny fametrahana ny taratasy manindry azy ho ambasador ny Algérie miasa somony eto Madagasikara ny fanatonana ny tompon'andraikitra malagasy ao anatin'izany mikambana ao anatin'ny gouvernemanta ahafahana mijery miaraka ny sehatra ahafahana iarahan'ny Algérie sy Madagasikara. La coopération a toujours existé entre l'Algérie et Madagascar. Et je suis là pour renforcer cette coopération. Là, je dois rendre visite à tous mes collègues malgaches, commencer par les membres du gouvernement, pour faire le point de la coopération, voir quels sont les domaines où on peut effectivement travailler ensemble et faire en sorte que la coopération algéro-malgache soit à la hauteur des relations diplomatiques et politiques qui existent entre nos deux régions et entre l'Algérie et le Malgache. Raha tsy ivan, Algérie dia anisan'ny firenena nozana ny Frantsay ihany koa. Raha ny 20 Jona 700 no niverena amin'ny fahaleovantena malagasy, ny 5 Jolay 2700 kosa vao nahazo ny fahaleovantena ny Algérie tao aorian'ny tolona nataon'ny vahoaka tao aminy.